Izay ny amin'ny vaovaon'ny fampianarana iny fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika. Maro ireo ezaka atao amin'ny fanatanterahana ny ady amin'ny kolikoly. Isan'ireo toerana hianjadian'izany mandritra ny fanadinana ho mpiasam-panjakana. Aiza izay ady atao amin'ny kolikoly izany ho an'ny sekoly ambony Enam eny Androhibe. Andao ary hoarantsika indrindra ny fanazavana izay hoentina Andriamatoa Pierre Pascal Rabetaina, tale jeneraly ny Enam. Ino ezaka tsy vitandray andro ary tsy vitan'olondriry. Zay mahatonga ny fiaraha-miasa amin'ny bianco sy aminareo mpanao gazety koa afaka manara-maso, afaka mijery raha-maso alalana sy amin'ny transparency internationale initiative Madagascar zao hiaraha-miasa aminay. Fa ny tena tsara songadina angamba raha amin'ny resaka ady amin'ny kolikoly aty an-tsekoly mpanjakana reto dia ny zavatra nitranga tamin'ny herinandro andro vitsivitsy zay le fiaraha-miasa amin'ny firenena mikambana amoaka logiciel ray atao ampiasaina amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana. Ny ahita-pahombiazana tombatombana ihany raha mijery amin'ny gazety, amin'ny réseaux sociaux, amin'ny fifanerantserana reny eo hoe antonontonony tsy tena naho fahombiazana tanteraka izy satria mbola misy nitsikera vitsivitsy entina manatsara anefa tsy hoe gaboraraka tanteraka koa izy satria mba nihina ihany le fanazavana.